Ampy ahitana ireo karazam-bokatra maro fa hita amin'iny faritra iny ny fivezivezena ao amin'ny tsenan'ny Tomasina. Ary mampiroborobo lalam-piariana manodidina ireo vokatra ireo ny PPRR. Raha ny tokony ho izy dia tsotra ihany ny asa miandry. Ahafana mampivelatra ny tsena amin'iny faritra iny dia mila vokatra amin'ny kalitao tena avo lenta ary ny vidiny dia tsy mahafaty antoka na ny andaniny na ny ankilany. Tsy maintsy mifampatoky anefa ny rotonta mba ahatomomba an'izany. Ary mila mahatsapa ihany koa ny tombony amin'ny fahaizana miara-miasa. Izay Latoaly ny tompona andraikitra ara-barotra ny PPRR. Pourquoi le programme PPRR a mis en place les centres d'accès au marché? Toy izao no nahatonga ny PPRR nametraka ny foibe mitodika amin'ny tsena. Ny amaro ireo olona nandray anjara tao anatin'ny tambajotra tsena. Nahitana mpanelanelana be loatra teo mpamokatra sy ny mpanondrana. Ka noho izany dia najoro ny foibe amany olana ka hanatsara ny rafitra misy, ny fandaminana eo amin'ny samy tantsaha, ny eo amin'ny tolotra, ny eo amin'ny kalitao, ary indrindra ny olana eo amin'ny fanofanana ireo mpandray anjara fototra. Et surtout problème d'information entre ces deux acteurs principaux. Nozaraina ho fari-pampandrosoana ny toerana ny iasan'ny tetikasa. Ny fari-pampandrosoana isany dia nasiana foibe itodiana amin'ny tsena iray farafahakeliny ary sombotra iraisan'ny mpiray tanàna izay nahafahana mandanja sy nitahiry tsara ny vokatra. Misahana vokatra 4 ireo fari-pampandrosoana ireo. Ny roa amin'izany dia vokatra fototra ho an'ny tsena eo an-toerana ary ny roa ambony dia vokatra manandanja mikendry ny tsena iraisam-pirenena. La stratégie principale du PPRR. Ny paikadin'ny PPRR amin'ny fametrahana ireo foibe ifandraisana amin'ny tsena ireo dia ny fanatsarana ny fandraisana tanana ireo vondron'olona mpahazo tombontsoa aminy sy ny fanampiana azy ireo ihany koa amin'ny fitantanana ireo foibe izay nambarako teo ireo. Marihana nefa fa dia andraikitry ny PPRR ihany koa ny fandrindrana ireo sokajin'asa isan-karazany hampandrosoana izany foibe izany. Arak'izany dia azoko lazaina fa matotra tokoa ny fiara-miasa eo amin'ny PPRR, ny faritra sy ireo vondron'olona mpahazo tombontsoa ary ao anatin'izany ihany koa ireo tompona andraikitra eny anivon'ny commune. Ny tena nokendrena dia ny fifampitokisana eo amin'ny gouvernement teto toerana, ny vondron'ny tantsaha, ny mpanondrana ary ny fikambanana mpamatsy vola. Raha ny endriky ny fiaraha-miasa fanatanterahany hoe eo amin'ny PPRR sy ny OTIVA dia satria arak'ilay fahitanay anazy zany ny PPRR mirotsaka arak'ilay ny tarigetra hataony hoe hampiakatra ny fari-piainan'ilay tantsaha dia miezaka izy ireo no manafoana tsikelikely ireo mpanelanelana zany. Nentamina ny vondrona tantsaha ary anangana komity isaky ny tanàna. Tonga ho fikambanana tao coopérative mifandray sy mitantana ny foibe mitodika amin'ny tsena izany. Mieritreritra ireo mpamolavola ny tetikasa fa raha miasa miaraka amin'ny alalan'ny foibe mitodika amin'ny tsena ny mpamokatra dia tsy ho vombaka noho ny fisian'ny mpanelanelana intsony. Ho anay manokana zany tena ilaigna dia ilaigna ny fikambanana satria araka ny ohabolana antsika tao boko sany izay mitambatra fasika fa izay mitambatra vato fa sy misaraka fasika. Ka ny fikambanana zany no isiany fametrahana ny planina anankiray na hoe izay hotratrarany fikambanana zany mba ahafahany manasara ny velon-tenany zany. Nanolotra famatsiana hiaingana amin'ny CAM ny PPRR mba ametrahana ny sombotra iombonana izay nasiana fandanjana sy fitaovana hafa taty aoriana. Natao ho an'ireo vokatra azon'ny tehirizina sy amidy amin'ny tonotaona ratsy ireo mba hahatsara ny vidin'entana. Ohatra iray tamin'ireo tombontsoa azon'ny mpikambana izany ary ny mpamboly vary no tena nila azy io. Na dia fantatra aloha fa mbola vitsy no mahatody taona zany amin'ilay vary vokarin'izy ireo.
Niantoka ny kalitaon'ny vokatra ny CAM tamin'ny fananganana sy fampiroboroboana orinasa mpanodom-bokatra. Ny tanjona moa dia ny mba ho lasa orinasa tsy miankina mifandray ara-barotra tamin'ny CAM. Tombony lehibe ho an'ny mpamokatra teto an-toerana ny fananana fitaovana fangalana entona sy hanitra ary lohamenaka sy ny milina fitotom-bary. Anisan'ny tsena nokendren'ny CAM rahateo koa izany. Dingana lehibe ihany koa ny fanodinam-bokatra raha tena nahatratra ny kalitao manara-penitra ny mpamokatra. Ankilany anefa, lasa sarotiny ankehitriny ny tsena iraisam-pirenena ary tsy maintsy manaja izany ny mpamokatra sy ny mpanondrana na amin'ny habeny na amin'ny fikajiana azy. Ny ankamaroan'ny mpanondrana rahateo koa moa ankehitriny dia efa nametraka ho tanjona ny fanatrarana ny fenitra fantatra amin'ny anarana hoe EURGAP fahiny ary Global GAP ankehitriny. Izy io no mamaritra ny kalitao amin'ny vokatra ondrana. Ireo rehetra ireo izany no tokony hajain'ny mpamokatra malagasy mba ahafahany mivarotra ny vokatra ary manampy azy amin'izany ny CAM. Ary raha hitarina azy dia eo ihany koa ny mpanondrana izay tena voakasika akaiky amin'ny fenitra takiana. Afaka mifantoka amin'ny marika vokatra vaovao izay tiany amidy miaraka amin'ny famantarana manokana ny CAM, na koa amin'ny alalan'ny varotra ara-drariny na ny vokatra natoraly. CAM masiva no nivarotana ny vokatra ireo mpikambana miisa 4,000 tamin'ny volana Mey tamin'ny taona 2024. Nahavita fifanarana 330 tamin'ny tompon'antoka ara-barotra izay mitotaly 2,7 taona na ahitana letisia, jirofo, lohamenaka ary tantely. Ny CAM izany no tena ivo manandanja indrindra tamin'ny tambanjotra barotra sy tamin'ny PPRR.